Aoka hivavaka isika rehetra. Tonga amin'ity fotoana maminay ity indray zay ry Tompo Andriamanitra eo, ka de misaotra anao amin'izany. Miaino ny teninao indray zahay, de ampio alala zay tena sitrakao avy amin'izany teny avy aminao izany. Mamindrafo aminay ry Jesosy io, ary amin'ny anaranao no anaovana ny zavavaka izany. Amen. Ry sekoly alady malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra hotoriana amin'izao alahady 4 manaraka ny Trinité izao, dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka 7:2 ka hatramin'ny 7:10. Lioka 7:2 ka hatramin'ny 7:10, toy izao no fivakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany Jesosy dia nankany an-tanàna atao hoe Naina, ary nanaraka azy ny mpianana sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mby teo akaikin'ny vavahadin'ny tanàna izy, dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka, izay zanaka lahy tokan'ny reniny sady mpitondra tena ravehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary no nahita an-dravehivavy ny Tompo, dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanantiny izy ka nanendry ny tranovorona, de nijanona zay nilanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izao aminao, miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny, ary dia natolony tamindreniny. Araiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra hoe, mpaminany lehibe no efa nitsangana eto amintsika, ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. De niely teny jody rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Amen. Ny tantara eto de milaza mpitondra tena zay nanana zanaka ilay tokana maty. Fantareo ve izany mpitondra tena izany? Zay mihitsiny, vehivavy maty ny vadiny. Ny mpitondra tena tamin'ny fotoan'andron'i Jesosy dia azo lazaina hoe olona tena nijaly, satria fantatsika tsara fa ny vehivavy tsy afaka niasa taminy, tsy afaka niasa toy ny lehilahy ankehitriny, fa sahirakirana izy raha tsy nisy nanampy. De eto de efa miresaka aminareo ry ankizivavy sy tovovavy isany. Amin'izao fotoana izao de tena mila miasa ny vehivavy. Misy amintsika manko mieritreritra hoe raha vao manambady lehilahy manan-karena de efa ampy izay. De jereo fotsiny ny tranga eto, raha sanatria moa zany lasa io lehilahy manan-karena zay vadinareo io, na tsy resaka hoe maty ary fa ndeha atao hoe hisaraka sanatria, na koa hoe mety tsy misaraka fa mivady eo ihany anareo kanefa tsy manome vola mihitsy izy. Zay manko ny antenantsika hoe azo zay zavatra ilaintsika rehetrarehetra. De mba tsy hisian'ny olana tahaka an'izany de zao, mila mianatra tsara foana ry zanaky vavy isany. Mianara mandrakariva, de na manan-karena mivaditsika, izao ranan'i Jesosy izany, na tsy manan-karena izany, de mila miasa foana isika mba ahafahana miatrika olana marobe. Ity mpitondra tena ity dia maty ny zanany lahy, ary efa maty koa ny vadiny teo aloha teo, izany hoe tsy misy olona akaiky anazy intsony. Mety eo ihany ny havana, fa ry olona tena akaiky anazy de lasa daholo, na ny vadiny na ny zanany lahy tokana. Rehefa nahita izany Jesosy, de nanangana ity zanany lahy ity tamin'ny maty. Misy olona marobe manao fahagagana ato amin'ny Baiboly. Misy olona marobe manao fahagagana amin'izao andro ankehitriny izao. De izao, misy mifahagagana avy amin'ny Jesosy, ary misy mifahagagana avy amin'ny devoly. Averiko, misy mifahagagana avy amin'ny Jesosy, ary misy mifahagagana
avy amin'ny devoly. Tsy hoe akory rehefa manao fahagagana de tsara daholo. Atandremo araka izany misy ny fahagagana avy amin'ny devoly. Ahoana ary nanavahantsika ny fahagagana avy amin'ny Jesosy sy ny fahagagana avy amin'ny devoly? De zao, voalohany indrindra aloha, raha ny atao amin'ny baiboly ny jerena dia misy karazana fahagagana tokoa hain'ny devoly, fa tsy ho hain'ny devoly na oviana ny fananganana ny maty. Inona tsara hoe tsy ho hain'ny devoly na oviana ny fananganana ny maty? Io de fahefan'i Jesosy irery ihany, fahefan'Andriamanitra irery ihany, tsy mahavita an'io mihitsy ny devoly. Mety mahavita mampitombo harena ny devoly, mety mahavita mampitombo sakafo ny devoly, fa ny manangana ny maty Jesosy irery ihany no mahay an'izay. Raha izay. Faharoa, ny fahagagana zay ataon'ny Jesosy de mitondra amin'ny tsara mandrakariva, mitaona ho amin'Andriamanitra irery ihany. Ny devoly ny fahagagana ataony de mety hoe mampirehariana azy fotsiny, na zay olona ampiasain'ny devoly de mirehare, za mahavita an'izao, za mahavita an'izao. Ny Jesosy tsy zany. Ny olona zay ampiasain'ny devoly hanao fahagagana koa indray mety mandainga, mety hoe mitondra rano avy any amin'ny orin'ny Jordana ohatra, na menaka masina avy ery, zay mety manasitrana tokoa, mety misy manasitrana. So gaga mantsika hoe tena mifahagagana tokoa le izy. De zao nefa raha vao fahagagana mitarika amin'ny fireharian'ny tena, fa tsy hanitry tena tahaka an' Jesosy, tsy izy zay. De mila mailo isika rehefa mahita fahagagana. Ny olona zay omena Jesosy hery hanao fahagagana de mitaona ny olona ao am' Jesosy mandrakariva, ary ny olona zay omeny devoly hery hanaovana fahagagana de mitaona ho any amin'ny ratsy mandrakariva. Tahaka ny teto de hitantsika fa manangana maty zay fahefan'i Jesosy irery ihany nataony, ary vehivavy zay tena efa nalahelo satria tsy nisy olona akaiky anazy intsony, ino no nampiny. Mahereza resaka olona malala, fa Jesosy de afaka manampy atsika amin'ny fotoana sarotra rehetra. Aza kivy indray mety mivavaka tsika de tsy tanteraka mivavaka, fa mety misy zavatra endrasan'i Jesosy amintsika, mitady le fotoana sahaza izy amalina izany vavaka izany, fa tsy tahaka ny devoly hoe mety zavatra mampivila atsika any amin'ny ratsy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, omba fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana ny fiobonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao kao mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao indray zay ry Jesosy fa nahazo izany teny avy aminao izany, zay mampafantatra indrindra fa ianao matoa miasa ao amin'ny fiainanay, de mikendry ny tsara indrindra ho anay, fa tsy tahaka ny devoly izay mikendry mandrakariva ny ratsy ho anay. De ataovy maharitra ny vavaka mandrakariva izahay, ary ino anao mandrakariva amin'ny zavatra rehetra zay mitranga ao amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana sy anirina rangatana ny vavaka izany. Amen.
Acetu kacanya ndani cha ndani